Fa ny miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo anapaka ao am-pontsika sy ao andahintsika tsiraray avy vangiko amin'ny alalan'izao oronan-tsara oronam-peo mivantana na ho anareo manaraka ao andivire zao ihany koa elahelitsika tsy niresaka teto amin'ny tambajotra fa na izany ara dia inoko ary mananantoka sy assurance fa tao andahintsika foana ny herin'ny filazantsara ny ara-dia sy ny ara nanapaka ny riarita amintsika teny foana ny herin'ny fanamasina tany amin'izay rehetra nisitsika sy nalehantsika rehetra tany. Amen. Na voninahitra ho an'Andriamanitra tsy to ny amin'izay fomba fiainana sy etika tsy fomba fa efa fivelomantsika araky ny fifatorantsika amin'ny herin'ny filazantsara izay. Amen. Vity ny vakansa anao sasy-teny kely hoe misaotra ny reo rehetra tany Madagasikara izay niara-nifamatotra sy nampiatrano na tsy nampiatrano ihany koa fa nisy ny fiaonana tampoka izany arak'ilay hoe ny rivotra mitsoka amin'izay alehany dia takizay ihany koa izay rehetra nateraky ny fanahy izany hoe tao anatin'ny sofla nitondran'Andriamanitra antsika isaorana ianareo rehetra ianareo izay naniry novangina ihany koa kanefa tsy afaka tsy nisy ny fotoana nafahana namangy anareo dia tsy manao promesy ny tena fa mandeha foantsika amin'izay hoe sofla tahaka ny endrika fitsoka ny rivotra izay selon la Bible izany izay ny principe famendrantsika dia araka izay amin'ny fotoana mahamety miaona isika raha tsy ety tany dia any an-danitra. Amen. Voninahitr'Andriamanitra tsy to ny amin'izany rehetrarehetra izany dia mamerina fisaorana be da be anareo nampiatrano na tsy nampiatrano iaho ary ny zavatra nafinaritra dia misy ny effet de surprise tany amin'ny toerana sasany ohatra hoe tany Moramanga zao dia tsy nampoizina mihitsy nionana tamin'ny namana anankiray izay ao amin'ny fotom-pinoana judaisme mesrime izany tsy ampoizina tsy ohatrany hoe zavatra tampotampoka tahaka izao dia miona ianao dia mifamina dia mizara ny manta sy ny masaka ny mamy tao anatin'izay fionana izay tena mahafinaritra be mihitsy zany dia nivelan'izany any amin'ny mpitandrina isan-karazany pastora tompon'andraikitra amin'ny fitezana ny ara-panahiny olona Andriamanitra no mitaizana ara-panahitsika fa ny tiana tenenina amin'izay dia hoe manana anjara asa amina ministera sy fanomezam-pahasoavana titulaire attitré amin'ny ositra izay nanosoran'Andriamanitra antsika dia manana sy misahana izay andraikitra izay amin'ny fampanjakana sy fampariahana famparitahana Andriamanitra ny mpanjaka dia Andriamanitra ny mametsaka an'ilay fanjakana ho anatsika ny amin'ny soratra masina tondra fiangonana izany isan'izany ohatra hoe pasteur Atovo tonona amin'ny manokana sy ny ministerana ny vady aman-janany ny mpinona ireo rehetra mifamatotra amin'izay zavatra sasy-teny no etsika nainga izay ny fiadanana sy ny sisa rehetra ny havana namana isaorana ireo rehetra tao anatin'ny fitsidihana tany Madagasikara iny. Amen. Mankasitraka anao zahay tsy toa mbola fahafahanay mampita afatra aneo indray ianao ny tompon'ny teny ianao ny tompon'ny afatra ianao ny tompon'ny fampitana voninahitra dia ho anao irery ihany ary ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay miproclame an'izany ao aminao ny zava-miafina ao aminao ny mystère ny au-delà ny ankoatra ny teatany dia mianjaanja sy miariary ary voahidy ao anatin'ny fahefanao mangataka betsaka aminao a Jesosy Kristy raha nambara zavatra izara eto dia ny osotrao ny autorité anao fehezo ny tenako ianao no manositra dia ny zavatra ambara rehetrarehetra eto dia aoka ny raitsy toa mba hifototra betsaka amin'ny sitraponao amin'ny fahafenony ary mifandraiky amin'izay foana araka ny fitarianao ny aja sy ny dera dia honao irery ihany ary ny anaran'i Jesosy Kristy no entiko ny proclame an'izany vavaka izany ary ny raha maherinao no manositra ny fanambarana rehetra. Alleluia. Amen. Iresaka teboka vitsivitsy ary tsika raha lasa nanabavy anio tsy toroteny fa ny zavatra ho resantsika
atao anatin'ity fampitana mivantana ho anareo izay manaraka kolaka ihany koa amena tonona aminareo fiadanana après izao ny indifere dia ny zavatra ho resantsika dia teboka vitsivitsy eo amin'ny fiainantsika andavanandro hikoriana efa mikoriana dia izay no akaparentsika amin'ny herin'ny filazontsara aveko tsara hoe fiainana andavanandro no resantsika ary zay fiainana andavanandro zay betsaka isika no matory betsaka isika no mbola misy dity ny masontsika miraikitra ary ao anatin'izay fonteny parentese zay hoe matory dia eto zany dia manindry selon la Bible sy ny herin'ny filazontsara ary ny autorité avy amin'Andriamanitra autorité divine hoe mifoaza ianareo izay matory satria betsaka ny zavatra izay mikorina eo ambany masontsika dia vitany hoe zay aloha ny androany zay ny zava-miseho fiainany zany ceci cela dia idina anaty parentese dia mandeha matory dia ho an'ny mivavaka moa zany dia misy ny mivavaka ao anatin'ny émotion sy ny sentiment dia hoe eo aminao eo anatrehanao eo antananao Jesosy Kristy ny zavatra rehetrarehetra ianao nanankinana ny zavatra rehetrarehetra fa ilay conscience sy ilay fahatsapana ny anaty mihitsy zany ny tena tiako tsindrina ato anatiny ty teboka vitsivitsy zay ho zaraitsika sy potseritsika eto hoe mifoaza ianareo izay matory sokafo ny masonao mila conscient ianao mila mahatsapy ianao fa misy zavatra miodikodina be mihitsy eto amin'ity globe terrestre eto amin'ity firenentsika Madagasikara ity dia izay no netsiketsehany soratra masina antsika hoe aoka isika tsy atory fa manambara zavatra be da be ary indrindra manambara herin'ny filazontsara manambara ny fahefan'Andriamanitra tsy to manambara principe biblique manambara fahamarinana absolue vérité Jesosy Kristy maneho ny fiasan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika ny zavatra rehetra izay misy sy mikorina tsy vao androany no nilazan'izany sy nanambaran'izany fa sady vanamafisana ny ay androany no mianga sy mifototra foana ihany koa amin'ny principe ny baiboly hoe mahatsara antsika ny teny miverimberina ny teboka voalohany izay ho resahako amintsika amena dia ny hoe fidiran'ny mpianatra zao fidiran'ny mpianatra dia ny rahantsika nahita ny zavatra niseho vokatry ny fahatrana dia misy ray aman-dreny tratra nangalatra tao amin'ny grand pavois Bazarbe Diego nitratratratra fa tsy tratra fitiavan-janaka dia nangalatra ilay ray mpianakaviana mibravean'ilay loi divine sy loi terrestre hoe aza mangalatra be da be ho eo mpangalatra misy mitoriteny tahaka an'izao toriteny ataoko zao mizara sy toriteny ataoko androany fa fizarana dia ny objectif ny angalatra fa eto dia misy mpangalatra fa le objectif dia hampianatra ny zanaka mino fa izay laikisary hoentiko amin'izay le izy sa tsy mitondra jugement amin'izy assise fa raha hitondra jugement isika dia responsable ny mpitondra fanjakana responsable ny mpangalatra responsable ny fiarahamonina responsable ny mpitondra fivavahana responsable isika rehetra ary misy jugement afaka apetraka un par un point par point ho anatin'izay fa tsy ho any amin'izay isika fa veriko ilay sary hoe nisy ray aman-dreny mangalatra ny brave ny loi divine sy ny loi terrestre hoe aza mangalatra fa fahotana mangalatra tsy mamerary ny mpangalatra fa ao anatin'ilay fasikasehany hoe mangalatra dia hampianatra ny zanany izy misy fitiavana ao anatiny hoe tia ho tafita ny zanany tia mba hisy réussite amin'ny famille fa izay kisary zay ao baiboly ao dia misy ten'Andriamanitra tahaka izao hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia rombana ary ny mpandrombaka dia mandrombaka azy amin'ny keriny avec violence
maninona moa no alineko izay zavatra anankiroa izay. Jesosy Kristy rehefa niviolen'ny Satana ny fiainantsika zanak'olombelona tao amin'ny sahany telo, azo-panahy Eva, Adama, ny zanak'olombelona isika rehetra dia lavo. Dia nanomboka teo dia lasa maître antsika olombelona i Satana. Teraka tamin'io ta isika lasa nisy semonsa mpanota taty anatsika. Fa ny fiverenan Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia angalatra ny fanjakana azon'ny Satana. Io dia tsy inona izany fa ny vie intime atsika. Lay semonsa atsika lasa semonsa mpanota. Ny bio-an'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany dia handrombaka mangalatra mihitsy ny viole an'ny Satana tamin'ny alalan'ny fahendren'Andriamanitra tsy to. Inspiration divine, sagesse divine, selon la Bible sy ny faminaniana, tsy manipaka ny Torah. Angalatra n'izay fahefan'ny Satana izay tato anatintsika hidélogie an'izay dia isika no nirombahan'Andriamanitra tsy to. Ary naverin'Andriamanitra tao anatiny antsoina hoe restauration divine, fitiavana voalohany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy manome rary ny mpangalatra ho iaho. Eo zany dia misy responsabilité ny tsiraray amin'izay. Rehefa namerina n'izay zay fanjakana izay tamin'ny alalana fitiavan'i Jesosy Kristy, dia mandeha amin'izay ny responsabilité ny tsiraray. Raha nandinika an'ilay image n'ilay vidéo tao amin'ny bazary be tao Dégotsika dia ny teny ilay ray aman-dreny hoe ilay ray mpianakaviana hoe tsy amerina intsony, tsy angalatra intsony. Izay ilay responsabilité ako sy responsabilité atsika tsiraray avy. Raha misy mpitondra fanjakana zany maheno an'izao mesatsika izao dia hoe tsy angalatra, tsy amerina intsony va. Raha misy mpitondra fiangonana, mpitambidinina sy mpametsifetsi-pino amin'ny akanjo diakona sy ny sisa rehetra, mialatsiny amin'izay parenthèse zay fa tsy ny diakona rehetra mpanao an'izay, na akanjo mpiandra, na ny bishop, na ireo miraza azo évangéliste mampiasa ny karaza fanomezam-pahasoavana isan-karazany zany tsy amerina intsony, tsy angalatra intsony. Responsabilité. Satria misy an'ilay grâce fitiavana noentin'Andriamanitra tsy to. Selon antorano mpangalatra dia maso solomaso, nify solonify. Fa nisy Jesosy Kristy nandrombaka an'ilay fanjakana démonie, nidéloger an'izay fanjakana izay tato am-potsika. Rehefa lavy tao amin'ny sahany edena isika, zay ilay restauration dia ao anatin'ilay grâce fitiavana fahafamonjena. Efesiana fahafahasoavana namonjena antsika, namonjena anareo. Tsy avy aminareo izany, tsy avy amiko izany, tsy avy amin'ny lalàna ity tany izany, tsy avy amina fanjakana izany, tsy avy amin'ny tsiraray izany. Fa fanomezam-pahasoavana, fanomezana fahasoavana, famonjena ilay grâce fitiavana Jesosy Kristy nomena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia iny lasa restauration. Dia izay no nahatonga an'ilay ray mpianakaviana tsy niara ny fitsaram-bahoaka tao amin'ny grand pavois, tao amin'ny bazary be, tao Dégo, sy ny mpangalatra rehetra. Za tsy miteny hoe ny mpangalatra izay iaran'ny fitsaram-bahoaka dia maty dia tsy manana an'izay grâce zay. Fa manana ny fomba fiasan'ny foan'Andriamanitra, satria fatatsika ny principe an'Andriamanitra tsy to. Fa hatrany amin'ny fahafatesana fiainatsika dia nitoroteny tany amin'ireo patriarka izay voahita amin'ny fiaina tsy hita Jesosy Kristy 3 jours 3 nuits talohan'ny fitsanganany tamin'ny maty. Nisy fanahy velona, fanahy roaka divin. Andriamanitra dia fanahy nidina tany amin'ny fiainatsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Secret zany ambaratsika izany, révélation ilazako aminao. Fa ny autorité divine dia tsy feheziny contexte infini selon ny fanisana olombelona, fa Andriamanitra tsy to amin'ny mahatsy to azy. Misy fotoana izy miseho andry afo, andro rahona, misy fotoana izy anjely, misy fotoana izy miteny amin'ny alalan'ny mpaminany, misy fotoana izy zao sy ny ray dia ray ihany, misy fotoana izy sy ny sisa be da be. Zay ilay fiasan'Andriamanitra tsy to. Dia à partir an'ilay restauration dia misy responsabilité ako sy responsabilité anao. Zay ilay endrika tao amin'ny bazary be
fa ny tena tiako ampitaina amintsika dia hoe ho atsika zanaka zaza fa nandalo an'izany hoe mpianatra izany ny tena début année scolaire izao misy responsabilité atsika ary tanora ary isan'ny zavatra mampandringa ny firenetsika mahatonga atsika tsy androso lafiny économiquement zany resahako eto a toetsana ihany koa dia ny fahasimban'ny fotom-pampianarana fahampitehana eo amin'izay resaka fotom-pampianarana izay ary azadiny fa rehefa te hanimba ny firenena anankiray ny mpanimba dia any amin'ny fampianarana éducation zany ny zavatra hitantsika teny amin'ny ankatso ambolitsaina reny olona efa nisy fotoantsika hoe resaka complot le izy nisy fotoantsika nresaka an'izay a reny olona hitantsika amin'ny vitra miboridana sy ny sisa rehetra reny scénario senetikely a monsieur passé ao anatin'ny nitrafoy sy ny bavura ataon'ny manam-pahefana toko parenthèse kely izay misy loko politika alinena amin'ny état de droit mamingavinga ny tontolo ny fanabeazana ary amin'ny ainao manjery sy ny sisa rehetra fanapitehana ny fanabeazana daholo ny resaka sexisme ny resaka mot argot ny resaka zavatra divulguena sy akorina ety amin'ny tambajotra ary na ny publicité amin'ny téléara pitehana ny fanabeazana satria amin'izay fotoana izay a tsy manana repera ny taranaka tsy manana repera ny génération tsy manana sens d'orientation amin'izay a violer ny herin'ny soratra masina ny vérité biblique hoe tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy zay a dia misy sens anankiroa fahalalana ao anatin'ilay hoe intimité divine miaraka amin'Andriamanitra tsy to ao anatin'ny révélation sy ny remay izay fa ilay fahalalana tahaka ny fahalalana ny mena ny Solomona mpanjaka na mpitsara endry azy dia niaraka tamin'izay tsy nianatra état de droit izy tsy nianatra économie tsy nianatra gestion izy tsy nianatra zavatra ohatr' izany izy fa nisy fahalalana nampidinina tao aminy dia tonga mpanapaka endry izy dia tahaka an'izay ihany koa ny zavatra ambarantsika eto hoe rehefa potika ilay fahalalana à partir ny éducation dia izao zavatra iainantsika izao a bibibiby ny olona mpampandihy fitombenana sexiste lasa consommateur de sexe mialatsiny makany amin'ny abomination absolue lasa firenena Sodoma sy Gomora fa pieritreretana zany fa tsy jugement ainsi de suite dia lasa izany ny tanora ankehitriny andefaso vidéo MP mila nianna le tamin'le lafy tao amin'ny toilette iny dia mandefaso zany tian'olona consommer fitafy tsy motina zany zavatra tian'olona consommer zavatra rehetra zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria potika ilay éducation dia ainsi de suite lasa mpangalatra amin'izay lasa mpamon'olona lasa baribara lasa mpisoloka lasa sy ny sisa rehetrarehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny boky ny Timothée any amparany ihany miagravy hatrany sy ilay ambara ny boky ny apokalipsy hoe zay manao ny tsy marina aoka izy mbola anao ny tsy marina ihany zay manao ny ratsy aoka izy mbola anoy anao ny ratsy ao anatin'izay tsika sady permissiva avy any ambony ihany koa le izy mba ho fantanterahany faminaniana miamanaitaina ny vehivavy hiteraka miresaka vehivavy tsanga isika fiangonana bibidi mitatra be ny zavatra resantsika mifampitohy daholo zany zavatra rehetrarehetra izany dia izay ny fehin'le hoe satria la éducation tsy amin'ny toerany satria tsy manam-pahalalana ilay fanahy mampalahelo dia izany ny zavatra misy ankehitrio potehina ny fanabeazana na fanabeazana ara-panahy izany resaka sikolalady misy moyen sofla manimba an'izany fanabeazana amin'ny alalany toriteny ny zavatra torinanao dia fampanantenana izay tsy mitondra anao amin'ny vie éternelle fa miracle prospérité za tsy contre ny miracle sy prospérité
amen. Za de tia miaina miracle sy prospérité ary ny fiainako zay mifamatotra tahaka ny fiainanao ihany koa zay mitovy sy miara-dia miray lalana amiko a dia feno miracle sy prospérité. Falabeazana ny finoana ho amin'ny vie éternelle zay potehana amin'ny alalany miracle sy ny prospérité amin'ny alalany toroteny izay anjakazakandreo ambody mitafody zanak'ondry faux prophète. Satria tsika eto miresaka potehina ny fanabeazana zany ny zavatra misy. De raha mandinika isika olona mpanimba fanabeazana no tompon'ny fahefana sy tompon'ny fitondrana, tompon'ny fampianarana, tompon'ny zavatra rehetra isanambara tonga sisa tsokajiny. Dia ao anatin'izay lasaka voafatotra izay no misy an'izao génération zao sy misy ny fiainany tsika malagasy sy izao tontolo zao dia miatery hatrany ilay fatorana manity an'ilay lasaka. Dia ny zavatra misy dia valala voatango valala be mandry ao anatin'ilay lasaka mijaly sy miaina an'izay fampitehana izay mifanimba ao anatin'izay toetsay ampiain'ny fampitehan'ny fanabeazana izay ny taranaka misy. Amezako an'izay teboka voalohany izay fanabeazana de hoe izao début scolaire izao ry zanako, ralako, ry sœur isany no fotoana anaovanao départ tsara ao am Jesosy Kristy ametrahanao ny année scolaire anao irestaurenao ny zavatra azo restaurena rehetra. Ohatra hoe nanao erreur i papa sy maman tsy tafita izy tamin'ny fianarana sy notran'izany dia anjaranao no mirattraper izay le restauration nazavaintsika tamin'ilay kisary noentitsika tamin'le hoe fitiavana nation an Jesosy Kristy par rapport amin'ilay lehilahy tratra nangalatra tao amin'ny bazary be tao Adeko Suarez. Dia anjaranao no mirestaurer amin'izao début année scolaire izao apetraka ao amin'Andriamanitra tsy to ny fahasalamanao ny fahatezanao sy ny faharetanao aiaritra ny taom-pianarana ny ho fahatsilovan-tsainao intelligence anao apetraka anao amin'Andriamanitra tsy to avokoa ary mangataka amin'Andriamanitra mihitsy ianao ny détail rehetra izay tokony ho apetraka ao point par point hatramin'ny virgule am Jesosy Kristy par rapport amin'izay resaka fianarana izay izao no fotoana départ tsara ianganao Jesosy io rakofy amin'ny ranao meo any fahendrena nomenao an'i Solomon, meo any motivation faharisipo sy ny fahazotona, omeo any fahasalamana sy ny tanjaka arovy mandritra ny année scolaire hatrany amin'ny examen. Fa ny zavatra misy matetika dia rehefa alavay ny examen daholo vao lasa mpivavaka ny tanora lasa manao témoignage ary rehefa any amin'ny examen dia ao anatin'ilay vavaka moa dia manao tsatopisy mihitsy lasa ilay envie obsession ao anaty ity sujet mba nandalo tamin'ny masoko ity mihitsy Jesosy no mba ataovy izay ifandraisany amin'ny examen sujet izay ivoaka eo lasa izay zany lasa orientenao ny safidin'Andriamanitra ho amin'ny safidinao erreur fatale izay dia presque ohatran'izany daholo ny fomba vavakitsika. Parenthèse kely fa izao no point de départ irestaurentsika an'izay sy irestaurentsika ny fiainan'ny dada sy mama izay tsy naomby ary ny fiainako izay tsy naomby ihany koa. Dia mazava ho azy ao anatin'izay dia mandritry ny année scolaire apetraka amin'Andriamanitra avokoa sy ny ho après rehetra hatrany amin'ny examen ny ho réussite na tsy réussite dia apetraka amin'Andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra satria Andriamanitra afaka maneho aminao ny détail amin'izany hoe inona no antony raha ohatra hoe isy ny tsy ho réussite tsy ho fahombiazana sy no any fijerintsika fa ao amin'Andriamanitra fahombiazana foana fa tsy misy hoe tsy fahombiazana izany ka raha misy izany ny échec na zavatra ohatran'izany sur le plan sur le papier araka ny fijerintsika dia voalain'Andriamanitra sy divulguen'Andriamanitra amintsika asehoan'Andriamanitra amintsika ny antony izay tsy salasala koa
ary anaovako témoiny azy aminao a izany zavatra izany fa hoe tsy misy miafina natao tsy ho hita ozy ny soratra masina amena tsy misy takona natao tsy ho aseho ozy Jesosy Kristy amena alleloia de izay no ampaherezako aminao aza misaraka amin'ny Jesosy Kristy fe iny zany de hoe izao ny fotoana izao ny départ apetrao amin'Andriamanitra ny taom-pianaranao mampahery anareo manokana izay ao anatin'ny difficulté misy nareo no mampita message hoe tsy mba manana fiarina tsy ampy satria mafy ny fiainana na stylo na ny gomme fourniture scolaire ny zavatra ohatran'izany tsy misy zay no imagine zao fiainana iainantsika izao ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana de za tsy manana solution satria tsy anjarako no misauver an'i Madagasikara tsy anjarako no isauver ny mahantra rehetrarehetra atsipoko zay teny zay satria be da be mampanay hoe motsany fo hoe any amin'ny MP de lasa toy ny hoe sanatria zany hoe finance publique trésorerie publique na hoe caisse d'épargne mangataka daholo ny olona mampanahelo fa izay lay image n'ilay fahampotehana ny oro sy ny malahelo ozy Jesosy Kristy dia eo aminareo foana ao amin'Andriamanitra misy vahaolana manatona an' Jesosy Kristy dia ampaherezo ny ao anatinao amin'ny vavaka surpassion mihitsy aloha zay hoe ao anatin'ilay souffrance sy ao anatin'ilay fahoriana ianao mahavita amin'ny vavaka mahavita miady amin'ny Jesosy Kristy mampianatra anao zany ho autonome ianao amin'ny relationnao amin'Andriamanitra tsy to mampianatra anao ho olona lehibe tsy voahozongozona sy tsy misy crainte tsy misy tahotra fa ao anatin'izay tahotra zay mihitsy surpassionao zay de hoe olona mahavita étape manatona an'Andriamanitra tsy to sy miperse an'ilay intimité amin'Andriamanitra ianao ao anatin'izay falimenao zay fa izay ny tena olona tadiavin'Andriamanitra izay ny tena mpino ambarako aminao hoe manana ny toerana anjara vity ao amin'Andriamanitra tsy to alleluia nisy taony i Paoly nitely vakisambo nitsatohana azo maranitra tratra n'ilay charge publique de après les charges publiques dia lasa indray tout de suite amin'ny toroteny miaraka miratra be da be sy ny olatra sy ny sisa rehetra izany fampijaliana ny tiano ambara amin'izany fahoriana dia tamin'ny vanim-potoana anankiray izy dia niteny tamin'Andriamanitra tsy to hoe tsy maintsy asehoko azy any amin'izay tsy maintsy hiaretana de tao anatin'izay hitan'ny Paoly apôstôly tao anatin'ny fahitana vision fa tsy maintsy ho faty izy de zao fotsiny nambarany Paoly fahafatesana no azahoako tombony ina moa tia nambara amintsika amin'izany tia ny soratra masina ampitaina amintsika amin'izany satria misy fahafatesana sy fahoriana aseho an'Andriamanitra amintsika izay ny teneniko teo hoe ny échec rehefa tena en relation amin'Andriamanitra isika ao anatin'ny antsoina hoe intimité profonde dia detahen'Andriamanitra amintsika ny antony fa teo indrindra i Paoly tao anatin'izay échec souffrance izay no nahita ankehitriny eno tsara ity ankehitriny efa tehirizina ho any satroboninahitry ny fiainana amen averiko indray tao anatin'ny souffrance sy ny douleur eny fahafatesana izay hitan'ny Paoly dia nahita izy hoe ankehitriny efa tehirizina ho any satroboninahitry ny fiainana inona intsony rarahiny an'izay souffrance sy douleur efa tehirizina ho azy ny satroboninahitry ny fiainana hita n'ilay trône zay le fiarahana amin'i Jesosy Kristy ny olona anankiray ho anaty fahoriana sy ao anaty fijaliana ka mahita fa misy fity mahita fity atokan'Andriamanitra ho azy izy zay lay filazon-tsara zaraitsika ary ny olona autonome amen ny olona mahaleo tena amen ny olona lehibe ao amin'i Jesosy Kristy tsy miankina amin'izazisa no afaka manana an'izay privilège izay de raina ny tompo alleluia amen zay le ny mitepoka fanabeazana ny teboka faharoa
Hitondrantsika fijery mifanitsy amin'ny herin'ny soratra masina indray dia mikasika an'ilay zavatra niseho teo amin'ny kianja Bariama masina nisy ny fanosika afaty olona jeu des îles de l'océan ny indien iny nampalahelo somary niandro fotoana kely zay vao hitondra fanambarana kely mikasika azy iny. Samana fijeriny daholo ny olona hatramin'ny mpitondra fivavahana efa nitondra fanambarana sy fijery tamin'ireny. Fa somary asiko fanambarana kely fotsiny fa naheny pasteur nilaza hoe ho an'ny olona izay miteny hoe sorona miteny hoe zavatra sy ny sisa rehetra dia ohatran'ny s'interposer kely izy hoe tsisy idiran'izany na zavatra ohatran'izany fa organisation tsy mandeha amin'ny reny ozy izy tany tena ny bazeny sy ny tondrany betsaka ny afatra. Misy fahamarinana zay fa le hoe sorona gaga ihany tenako hoe raha pasteur ianao dia tsy mahatakatra an'izany tsy mahita an'izay zavatra ireny. Ny zavatra tiana ambara amintsika aloha voalohany indrindra dia hoe début an'ny resaka afo olympique zay no hitondrako sasiteny kely zany hoe ny afo olympique dia fantatsika rehetra fa kolotsaina kultura andro zareo grika izy io. Raha mandinika ny firenena grika isika dia malala zareo Grèce zany dia manana dieu sampy amanjatony izy ireo Zeus. Fantatsika tsara zany. Ny olona ara-panahy mahafantatra an'izany. Dia izy ireo ao anatin'izay hoe rehefa mivenere an'izay karazana andriamanitra zareo izay ry zareo dia misy rita fomba amampanao sy fomba mpivavahana ataon'izy ireo. Dia rehefa manao ouverture, amen, eno tsara, an'io fomba mpivavahana izay veneren'izy ireo an'ireo karazana andriamanitra sampy isan-karazan'ireo zareo grika dia misy ny fandrehetana afo tamin'izao vanim-potoana izany afo olympique izy amin'izao fotoana iresahantsika izao. Dia rehetra iny afo iny dia partiran'iny ouverture officielle zany hoe miaraka amin'izay dia misy fanahy miateste mihitsy fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny vanim-potoana fanomezam-boninahitra n'ilay sampy. Dia tamin'izany vanim-potoana izany mekohatra isika dia misy ny karazana fampifanandrina ireo olobe ohatran'ny Hercule gladiateur izany toro amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry Spiderman ry Superman super-héros lay aletika ao an-tsaina ankizy amin'ny alalan'ny dessin animé. Olona voafantina piady mahaiady fa tsy piady amin'ny fanjakana lanitra fa piady izao tontolo izao karateka kung fu boxe thaï lutte sy ny sisa rehetra izay morengy hoazala sy ny sisa rehetra izay afaka mandalo an-tsaintsika satria amin'ny alalalay ady dia misy raza milasaka sy mikorena sy atrany amin'ny fahafatesana mihitsy amin'ireo fifanandrinan'ny gladiateur zany hoe mpanolotra ny ainy ao amin'ilay fanokafana amin'ny fomba ofisialy sy mandritra sy ny fotoana rehetra hatramin'ny fataperan'ny fotoana ho fanomezam-boninahitra n'ilay karazan'andriamanitra sampy isan-karazany dieu grec Zeus isan-karazany ny Jupiter sy ry olympiade sy ny sisa rehetra tamin'izany vanim-potoana izany. Izay ny signification an'ity resaka afo olympique ity. Ka raha ohatra zany isika nisy an'ireny zavatra niseho tsy voavalohany teo Mahamasina ireny, zaho tsy micontrarie ny argument entiny tsirairay ohatra hoe milaza izy fa faute d'organisation sy ny sisa rehetra. Oui, raha mahita izany organisation tsy amin'ny tokony fitoerany sy ny hitsiny fa tsy voasaka ny organisation na organiser na bien organiser tahaka ny ninonara hitanareo reny fifanosehana tany ase olona sy ny sisa rehetra ireny amanjato ny olona maty sy tsy voandroany nisy an'izany rehefa nisy championnat du monde foty na tsy foty na ankoatra na ninona teo amin'ny kianja Bariama 26 juin sy ny sisa rehetra misy faty olona foana
Noentina lay afo olimpika ohatra tany Tamatave dia nitsenaina tany Toliara na nitsenaina tany Tsirabe na nitsenaina tao Antananarivo na rehatra zany hoe misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ilay Andriamanitra Grika izay dego izy eno tsara ity zavatra ambarako ity Andriamanitra Grika Zeus isan-karazany izy tamin'izany vanim-potoana izany atao amin'ny faritra anankiray hoe Grika fa izao izy efa dego izy maneran-tany dia hitatsika amin'ny alalan'ny sofla mety hoe politika sofla Andriamanitra Shiva tsy Shiva sofla Maraboa sofla Kalanora sofla sy ny sisa rehetra izay afaka andraisantsika azy sofla ateisme sampy Andriamanitra Grika be da be isan-karazany dego izy daholo Satana no ambadiky ireny rehetrarehetra ireny dia rehefa tonga teto Madagasikara zany ilay afo olimpika dikan'izay dia misokatra amin'ny fomba ofisialy eto amin'ny firenena malagasy ny fanomezam-boninahitra n'ilay Andriamanitra mpandatsatra lay Andriamanitra mitakisorona lay Andriamanitra mitady ran'olombelona sy fanahin'olona ho atsipy any amin'ny elo tahaka n'ilay gladiateur na famonoana combat à mort jusqu'à la mort mihitsy mifandrotondrotika sy potipotika ao dia misy aina very dia miaklame amin'izay ny zanaky Satana miderany Andriamanitra Satana miderany devoly miderany demonia satria rehefa misy mpandresy rehefa misy ndresy dia miara mitehaka amin'izay ao amin'ny kianja olimpiady ao anatin'ilay ouverture officielle ny mpitsitraka rehetra fa izay le acclamation sika tahaka n'ilay haka hoentin'ny mpanao ringby izay misy aina sy misy fahafinaretana asandatra ho an'ny démonie miezaka mihitsy midetahian'ilay kisary aminao tsotsotra dia izany reny zavatra nisy teo amin'ny kianjany Barea ireny ny takisorona io Andriamanitra Grika io ala base dia resaka sorona ireny ka ho hoe ohatry ny gaga amin'ny pastora isan-karazany izay manamaivana ny fahamarinana zany ary tsy vao androany tsy vao tamin'iny ihany fa efa répétitif ny zavatra ohatran'ireny zany hoe isaky ny misy événement ka misy esprit mianimé efa mitondra fanazavana an'izany sika fony vao nanomboka nitoroteny tetehame tambajotra tamin'izany vanim-potoana izany amen dia resaka io esprit mianimé fanahy mampiaina io netiko nozaraina teto tamin'izany hoe rehefa miregroupe amin'ny toerana anankiray ianao na amin'ny spectacle na amina ladoany dia misy esprit mianimé ao izy any ao ambadiky reny monsieur poser question amin'izany ianao makany amin'ny hôpitaly ianao dia misy esprit de mort esprit an'olona marary be da be ao amin'ny toerana anankiray hôpitaly makany am-piangona ianao dia misy esprit mianimé ao izy any esprit ao fa mety mpitory-teny mitazona baiboly nery ambony pilipitra fa misy esprit mianimé foana ao anjaranao no selon ny discernement no mangady sy mitady an'izany dia izay no zavatra nisy teo amin'ny kianja Barea misy esprit mianimé ary raha araka ny fanazavantsika ny eny tsara ianao dia nisy aloha hoe Andriamanitry ny olympiady dieu de Grika karazana Zeus isan-karazany legiona mitady ran'olona satria ty Madagasikara be da be ny innocent sy innocente aty Madagasikara be da be ny olona ny no désorienté tsy manana sens d'orientation intsony maty ao amin'ny tsy fahalalana zany nikelezantsika aina isan'andro isan'ora mampita ny fahamarinan'ny baiboly ary ampahirezako ny raha sy ranabavy rehetra hoe tsy maintsy toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsaira ity vao tonga ny farany ekeko fa ny contexte en 144 000 no accomplissement an'izay fa isika koa dia ifait partie ao anatin'izay asa izay mampafantatra ary zany no akamaroan'ny publication antsika matetika akaparentsika amin'ny fiainana andavanandro foana no hitondrantsika fahamarinana dévoilé araky ny révélation entin'Andriamanitra ty anatsika isika mena manambara décortiquer hoe inona ny fipetsy ny démonie ao anatin'ireny
dia amaranantsika azy de hoe mampalahelo de mampalahelo fa betsaka ny maty ao anatin'ny tsy fahalalana ny zaza ny tanora zaza demoni de tia zaza tena tia zaza izy jesosy tia zaza izy tian'andriamanitra tsy tombo tsotra amin'ny zaza fa ny demoni de monsieur référé amin'andriamanitra foana monsieur référé amin'ny mpaminany monsieur référé amin'ny zanak'andriamanitra foana izy jesosy kristy manao défi izay le esprit nanjerana anazy tao an-danitra raha mandinika ianareo voateraka jesosy kristy dia nipadiaviny Herôda aizy ny misy anjany zaza izany fa nytao an-tsainy Herôda mpanjaka dia andringana de hitatsika nisy fitaraina natao rano nisy fidradradradrana natao rano la matody jiosy rehetra naripaky Herôda daholo ary tsy tamin'iny ihany fa efa répétitif ilay ka la matoan'ny Israely tany Egypte da diavin'ny Farao hoaringana daholo Paska de no inversen'Andriamanitra tsy toy izy atandao zay la matoa Adamo Jesosy Kristy mihitsy no nokendreny Satana teo amin'ny hazo fijaliana révélation zany zareko aminao zany ampisaintsainako anao ilazana amitsika hoe ny zaza Jesosy Kristy le teo amin'ny hazo fijaliana dia manome image zaza ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nateraka zaza izy fa ny fahalebiazana dia maneho ny fahafenona Andriamanitra tsy toy eo amin'ny seza fiandrianany la plénitude ny fahafenona fa tsy lay hazo fijaliana portion lay hazo fijaliana ao anatin'ny antsoina hoe salut famonjena fahakeleza zaza de nokendreny Satana ilazana amitsika fa hoe tsy parazara tsy misy ny parazara zaza tsy manatsiny victime teo amin'ny kianja baria zaza raha lasa ranabavy mampanahelo ka iny hafa olympique iny de misy herin'ny Satana misy soflan'ny Satana ao anatiny ninina interprétation an'ny olona sy zavatra entin'ny olona ikontrariana n'izany zavatra ambaratsika izany teny atsika ala-bazan'ny baiboly foana zay nazavaiko anao zay esprit mianimea fanaratsy demonia nitaombadiky reny zavatra rehetrarehetra ireny ny afatra de hoe aokare tompoko raha zaza ianao de manana responsabilité isika ray aman-dreny ampahafantaro azy ny danger linina rouge izay tsy tokony hoaratsika fa ny mampanahelo ane de isika ray aman-dreny mihitsy no mitondra an'ilay zaza zany nge ny zavatra nisy tao amin'ny kianja baria am'ireny événement ireny ny tanora satria ny tanora de ao anatin'ilay hoe mivelatra ao anatin'ilay hoe tanora dia misokatra ho aiza sokafy amin'ny baiboly sokafy amin'ny filazantsara sokafy amin'ny fiainana mandrakizay ny ataon'ny rahanao fa raha misokatra amin'ny zavatra hafa dia ny devoly fahavalitsika de mierina tahaka ny lioana ary miandra n'izay fisokafana izay fotsiny zay ouverture izay de mandrombaka avec férocité atsika izy de izany reny zavatra misy reny sokafy ny tokantranonao amin'ny herin'ny filazantsara sokafy ny fiainanao amin'ny herin'ny soratra masina farany de farany par rapport amin'izay paragraphe izay hitanareo iny afo olympique iny za teo de niteny hoe ny démonie de monsieur référé amin'Andriamanitra foana raha mandika zao tsika ny exodosy toko fahefapola ny exodosy toko fahatelo amby folo ny exodosy faefatra amby folo sy ny sisa ambiny rehetra andry afo sy andro raoana isaky mikisaka ny zanak'Israely rehefa navoaka ny fanandevozana tao Egypta dia Andriamanitra tsy toy no mitahaky azy ireo andry afo amin'ny alina andry raoana izy amin'ny atoandro lay andry afo ao no hitondratsika ny sujet satria eto de miresaka afo olympique isika andry afo amin'ny alina ao anatin'ny obscurité aiza indro ny aizana manarona tany ozy Isaia mpaminany efa arivorivo taona lasa talohan'i Jesosy Kristy izy nefa nametraka an'izay vision sy faminaniana zay hita zany hoe tsy misy nininona fahazavana eto amin'ity tany ity fa aizana manarona tany Jesosy Kristy no mipersian'izay azona izay
tonga tao amin'ny maizina mazava fa ny maizina tsy nandray azy andriafo teo isika dia niresaka an'ilay hoe ouverture na Jeux olympiques resaka olympiade ny amin'ny sorona sy ny karazana officialisation any vanim-potoana ivenerena ny karazan-tsampy tany amin'ny tany grika araky ny kolotsaindry zareo sy ny fanompony zareo ny sampindry zareo dia io no déguisé sy mondialisé amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia officialisé ihany keo amin'ny alalan'iny afo olympique iny mampita message amintsika zany hoe officialisé ny vahoaka hebreo ny zanak'Andriamanitra image zasy ianao afaka tamin'ny fanandevozana officialisé no taritin'Andriamanitra tany anefitra tao anatin'ny aizina amin'ny alina obscurité fahoriana zany izy raha izao vanim-potoana iainantsika izao azonao angamba tiako ambara manoloana ny fitangany vidim-piainana manoloana ny persécution à gauche à droite manoloana ny souffle anti sy ny athée sy ny karaza tsampy sy ny karaza mpinoana isan-karazany manohitra ny fotom-pampianarana izay ao anatinao mahazanak'Andriamanitra sanao obscurité indro ny aizina manarona ny tany dia misy andry hafa nitondra ny zanak'Israely misy andry hafa ihany koa misy an Jesosy Kristy misy baiboly misy herin'ny soratra masina misy filazantsara nitondra anao mitondra anao anatin'izay obscurité izay ao anaty désert fa ny zavatra misy dia eo no monsieur révélé démonie maka amin'ny plasin'Andriamanitra tsotoa dia ilay afo olympiade afo olympique Jeux des îles na championnat du monde na Jeux olympiques ho avy izy aty aminay amin'ny 2024 dia France aty Europe ino ve no arahanao fahafatesana ny tambiny miota fahafatesana ny tambiny afo olympique iny sorona ny tambiny afo olympique iny mamperitreritra anao dans le sens propre mihitsy ary manazava aminao ny zavatra misy reny zavatra misy dia mamasonay reny nisokatra amin'ny fomba officialy ny Jeux des îles dia misy afo olympique na afo n'ilay Jeux des îles mitaky an'ilay raha mitaky an'ilay fanahy dia iny lay naka ny toeran'ilay andry afo mitondra ny zanak'Israely tany anefitra miaraka amin'ny fiaran'ny fanekena ny didy-fola manome image izasy ianao manaiky fe ianao tarian'ny andry afo sy andrahoana sa ho tarian'ny afo olympique ho parmi ho isan'ireo mpivenere karaza tsampy ety amin'ity zao tontolo zao ity anome voninahitra ny karaza tsampy izay nitompoin'ireo grika tamin'izany vanim-potoana izany déguisé izy amin'ny karaza tsampy isan-karazany sy ny fotom-pampianarana ny doctrine ny religion manohitra ny herin'ny filazantsara Jesosy Kristy fiteo an'io zay safitianareo izy Joshua na Andriamanitra Abrahama Isaka Jacob Andriamanitra Israely sa lay Andriamanitra karaza-tsampy fa izasy ny ankonako mino fa ianao ihany koa amen isika rehetra dia anompo an Jesosy Kristy ara-pahirezako anao manompo an'Andriamanitra tsotola ny tompony Isaka Jacoba tompony vahoaka Israely lay Andriamanitra tsotoany sy eo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy amen zay ny ampahirezako anao hoe sokafo ny masonao zay ny amin'iny paragraphe faharoa iny mila misokatra tsara ny masonao fa feno fandrika ity zao tontolo zao ity amara-paranantsika azy fa mandeha be ny fotoana amen misaotra ny tompo isika dia ny paragraphe fahatelo dia sady farany dia hoe raha mandinika isika dia misy an'ity resaka destitution ana président coup d'état be aty Afrika ity dia ny fiatanam-pon'ny olona ao anatin'izany dia hoe l'Afrique se réveille, oui, l'Afrique se réveille, dans le sens inona le hoe réveil. Manonga-panjakana ve? Efa nisy teto Madagasikara foana eto amin'ny fanonganam-panjakana zany fanotondra fanovana iny. Tsy ho mainka ve Madagasikara miamiletika hatrany amin'ny farany amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Coup d'état
fa nisy telo zany de mahagaga fotsiny zany ohatrany hoe metapo daholo hatramin'ny gasy mitondray nonga-panjakana taka iny hoe raha tena hoe de kotikeko zany de hoe izay mihitsy lay ao pony malagasy am'izao vanim-potoana zao ngezabe ao pony malagasy. Za tsy resaka politika ary tsy tia miditra politika, tsy ifepatihan'ny mpanao politika jamais sanatria zany. Miaramila ary miaramila ianao ihany koa de miaramila men miady tsara ny adiny Kristy isika. Ny zavatra tsy azon'ny olona de hoe ao anatin'ilay enjeu créé-ny Satana daholo ny zavatra misy. Ary efa faminanina Ezekela 38-39 ny zavatra misy. Izy io de misy an'ilay sofla ao ambadika. Hitantsika ny ady resaka Rosia sy Ukraine. De fantatsika hoe iza ny ao ambadiky Rosia, iza ny ao ambadiky ny Ukraine. Aiza ny position an'ny Europiana, aiza ny position an zareo anglo-saxona, aiza ny position an'ny Persa, miresaka ny Syrie sy ny tany, ny Iran sika, aiza Chine, aiza dragona zany, aiza ny Asie, aiza Inde, aiza tolo ny position rehetra. Tsy hiditra géopolitika ho asika ary tsy resaka an'izany. Fa misy souffle sy esprit mianime daholo ao ambadiky zany ary reo olona rehetra reo matomaka ny position any ao anatin'izay choix politique safidiny izay. Tahaka ny choix politique safiditsika hoe iaradia amin'ny Banque mondiale, iaradia amin'ny iza sisa de manana ny proprement politique asika isika hoe démocratie sous forme hoe démocratie état de droit sy tsy fantatrony ora nefa tsisy fanaraka amin'ilay lalàna tokony hiatra sy ny démocratie ny zavatra misy eto amin'ny firenena ilazako amitsika fa hoe fety Satana. Zanako zao tontolo zao de maray ny tsaina kokoa izy no zanaka ny mazava ho an'izay tsy manana ny esprit de discernement sy tsy manana ny volonté divine ao anatiny la intimité profonde sy relation intime amin'Andriamanitra tsy toa dia resy ao anatin'izay. De ho ia hoe sady mamarana sika hoe ny zavatra misy tompoko dia fatoran'ny faminanina. Za zany de misitona anao ho aty amin'ny position biblique. Soyez consciente raha lasa ranabavy. Manana fijery aty amin'ny fijery baiboly foana. Fijerin'Andriamanitra. Izay hoe fijerin'Andriamanitra izay dia avelao Andriamanitra ahazo toerana ao anatinao, avelao Jesosy Kristy ho mpanjaka maître eo amin'ny fiainanao. Dia à partir an'izay hoe mpanjaka sy maître eo amin'ny fiainanao zay izy dia lay fijerin'Andriamanitra no mazava ao anatinao. De rehefa mijery anao satria misy lumière mazava ao anatinao, tsy azo ofenina ny hazavana ny tanàna miorina eo an-tapokavona. De miaraka amin'izay tsy fijery émotionnel sy fahataitairana maolona ny fahataitairana sy fijery ao anatinao rehefa misy zava-mitranga tahaka ireny fa fijery Jesosy Kristy. De ho hitanao sy hazava aminao fa io cercle politique sy zavatra mikorina eo amin'izao tontolo zao ity ny ady à gauche à droite rehetrarehetra io dia misy velam-pandriky Satana sy ny fikendreny Satana hamery anao, hapatory anao, hampiraikiraiky anao mba ho fiatanao hatranatrany amin'ny filazantsara. De plus en plus ianao ho se focaliser hifantoka ao amin'ireny zavatra ireny ny fonao sy ny sainao ary lasa ho mpiandrandra olona ao ianao hiandry ny Rosia hanafaka ny Afrika, hanafaka ny Madagasikara, hiandry candidat 2020 izao hanafaka ny Madagasikara, hiandry mpaminany haminano any Madagasikara, hiandry bishop sy faux prophète, ora nefa ireny rehetrarehetra ireny ambodi misy déguisé satria fatan'ilay faiblesse-nao, fatan'ilay point faible anao fa tsy misy an'ilay fanjakan'Andriamanitra, tsy misy an'ilay lumière divine manazava sy mampahita manome vision décortiquer an'ireny zava misy ireny ao anatinao dia lasa victime ianao ity amin'ity zao tontolo zao ity. Amezako azy de hoe ny zavatra mikorina sy misy rehetra dia efa voasoratra ny baiboly avokoa. Andre ady sy filazana ady anareo ary isy firenena hitsangana mely firenena sy ny sisa rehetra mbola tsisy dikany io. Iroso ho any amin'ny grande tribulation isika ho an'izay
mirateny fanjavona fampakara ny enlèvement contexte biblika daholo no manazava an'izany de ny ampahirezako anao sady mampahiry ny tenako ihany koa fifatorana am' Jesosy Kristy no ahafahantsika mahafantatra ny efipetsin'ny Satana sy ny fandrika be da be veriko tsindrina tsara hoe fandrika be da be sy ny manipulation ataon'ny démonie averiko farany hoe manipulation ataon'ny démonie ao anatin'ny fandrika be da be régime politika démocratie na tsy démocratie socialisme na tsy socialisme communisme na tsy communisme dictature na tsy dictature sy ny sisa rehetra satria raha mandinika isika 2023 isika zao dia manomboka mirona hatrany indray ny fondra malagasy ary samy mamisavisa sy mietsiketsika eo daholy sur le plan politique hoe ianona ny tsara mitondra amin'ny firenena ianona za de miteny aminao koseho amponao za fa oka ilay fitiavan' Jesosy Kristy no ngeza be ao anatinao mba tsy hafahan'izany impact tsy hafahan'izany zavatra rehetra zany hisy impact eo amin'ny fiainanao sy hisy conséquence animba ny fanomponao animba ny toeponao zay madio ampo ihany no ahitan'Andriamanitra zay no azoko nambara zay no azoko nampitaina tamitsika zay teboka anankitelo zay par rapport amin'ny fiainana andavanandro mitondrantsika famarinana betsaka ny azo ambara fifa mandeha be ny fotoana tsy toriteny fa fampahafantarana tsotra sotra ny tompo lehibe isika ny amin'izay zavatra rehetra voambara izay grand shalom amintsika rehetra tononoko amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo isika en direct rehetra shalom pasteur Gloria Oliva namana Iandomamia namana anonima rehetra ihany koa manaraka après tononona amintsika rehetra ny grand shalom tononona amintsika rehetra ny fanafana tononona amintsika rehetra ny autorité divine ny victoire n'Andriamanitra tsy to na aseho any tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay le victoire zay de le hoe mandresy ny fahafatesana miditra amin'ny voninahitra Jesosy Kristy misorona eo an-tanakavan'Andriamanitra ray tsy toa azadino fa isika dia misy an'ilay fanambaran'Andriamanitra tsy to any amin'ny bokin'ny Petera hoe fanjakam-pisorona misorona mihitsy zany sika zay le hoe misorona izay dia manara dian'i Jesosy Kristy tahaka ny mahazo nandehanan'i Jesosy Kristy mihitsy hoe nisorona miperse an'ilay voile désiré ho hitanareo ny ary ho hitanareo ny anjelin'Andriamanitra tsy to miakatra sy midina eo ambony zanak'olona misy fisoronana miakatra sy midina mihitsy isika izany makao an-danitra midina makao an-danitra mivantana na akolaka zay le fanjakam-pisorona manana an'izay fahefana izay manana an'izay fahafana izay ampahirezako anao somary tsitsitoko aminao zany fa sarotra be ary vetikanina be zany raha hazavaina eto ary efa misy fotoana raha sitrapony tombo de hoetitsika izay tainy Jesosy isika rehetra grand shalom de izay tsy salama rehetra de tonoina amintsika ny fahasalamana sy ny délivrance ny amin'ny aretina mamaritra antsika rehetra makasitraka tompo anao ny teny anao ny accomplissement anao ny favitana anao ny fahatanterahana de anao nomena voninahitra ny amin'ny zavatra rehetra zay nambara teto maranitra noho ny zavatra roa lelany teninao Andriamanitra tsy to ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tomboka sehan'izany mampisaraka ny tsoka sy ny aina mampisaraka ny fanasy ny aina ny tsoka sy ny tonony de zay teninao maranitra noho ny zavatra roa lela izay manapaka foana eo amin'ny fiainanay mba ho tsy olon'olom-poana izay ety amin'ity zao tontolo zao ity fa manana ny discernement sy mahay mamantatra ary mahita ny amin'ny efipetsy izay tiany Satana animbananay sy tiany Satana hampanjakany eo amin'ny fiainanay aty anatinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao no maître anay ianao no mpanjakanay rehetra to ianao no tomponay ianao no lioan'ny Joda mpanjaka eo amin'ny fiainanay Jesosy misaotra ny amin'ny zavatra rehetra
vonahitra dia raitsy toy irery ihany Yahweh Elohim anaran Jesosy Kristy ny tomboka asian'ny vavaka. Alleluia, fiadanana amintsika rehetra, grand shalom, amen. Amin'ny manaraka indray mijery lohahevitra hafa isika. Venoma tompoko, tain'i Jesosy daholo.